Rano mafana. Tantara indromiseo nosoratany Alière. O velomin'ny Priskara Kotormanana, Domoina fitiavana, Fitira Kotondrazaka. Niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy ny Razafy. Anosikafako ity boky nosoratako ity satria mitsingerina androana ny 3 taona nitrangan'ny farafahoriana ny ainako. Hieno azy ianao anaraka hatramin'ny farany. Ny angafiako anao fotsiny dia tsara ao amin'ny saina tsy miangatra ny tranga rehetra renao. Amin'ny farany tantarako dia mino fa haity amin'ny saina ihany koa ianao fa tsy amin'ny fo fotsiny ihany. Dia lasa tokoa mantsy ny endry miray amin'izao vita fandevenana izao vao tena tsapako ny fahabangany. Nylozany lesitsika angina tanteraka ity tokantranontsika ity manomboka izao. Hatramin'izao nge tsy mbola mihitsy hoe neny iny nasitrika any am-pasana teo iny. Na za koa raika ohatra ny nofo daholo ny enina nanomboka tamin'izy tsaboina teny amin'ny hopitaly sy ireny izy ny alaina tato an-trano ireny. Ohatra ny hoe ny serana tao anatin'ny andro vitsy ny fotoana rehetra niarahana ny ainana taminy. Marina aloha fa mafy le izy misaraka manainy izany ve moa moramora fa tsy afaka ny metsinan'Andriamanitra tsika. Izay ny tiany. Isaorana azy izy nanome antsika ny enina nandritra izay 570 taona ny ainany teto tany izay ko. Marina aloha izany fa ny tena mbola malasa ny saiko izao ry bavy dia tia tady tia. Maninona? Hitandry ihany fa efa mandroso ihany koa ny taonanyko. Efa hita mihosa ihany izy. Indrindra moa fa miampy an'ity fandozany neny azy ity indray koa. Ka izay mihitsy efa nikosehana fotsiny nge izy teny amin'ny fasana teo Sany ara tsy efa natahotra mafy mihitsy. Fa nakaiza marina moa izy teo ohatra ny tsy tazako ny elona teo tsony nefa niresaka tamin'ny dadato tetsy nahitako azy farany teo. Lasa niakatra ambony ao izy ka mbola vary niresaka amin'ny tantinina ao angamba. Ary tantinina kosa mbola manao izay areraka azy ihany ka efa hita izao hoe olona reraka be iny mbola fahanandresaka ao ihany. Tokony hakaina nge izy rivo ka rio nga indriferany izany efa mandeha daholo izao ny resa-tany sy ny resaka lova rehetra. Jere zany iziko. Aleo hoe karakao dia asaiko makainy dadaka. Ho sahirana eto tsika raha sanatria maninona ao iny. Tsika nga manana izaniza tsony. Mandehana amintsika. Raha mety ary dia asaivo matory mihitsy aloha izy dia voazana rehefa sakafo hariva. Izay mihitsy. Sady hitondra amin'ny fanafodiny sao dia adininy eo ny mihinana azoko. Za ngamba aloha andeha antany andro zalahy rehetra aloha amin'ny fanaterana an'ilay vatany am-piangonanako. Eny ary. Kory miray dia efa manao an'izay mahasadaika hatramin'ny renana baviko ireny mihitsy ka. Resaka be dia be nge mbola tsy vita teo Ohatra ny sakananao fotsiny zareo dia voatery tsy maintsy nandeha. Ka zary dada tsy manaiky an'izany Efa ho adiny roa izay nahatongavantsika tato an-trano ny alaviteny amin'ny fasana. Mbola fahanany zareo resaka ato foana ianao. Ka resaka mahasoa ngery zanako no nataonay teo Ary tsy misy fivoriana ohatran'izao tsony dia
Zay no nanararotana inametrahana tsara n'ireo fananana rehetra. Ory dada, fa hitondra an'izany milevina any ambanin'ny tany ve nareo menakavy? Dia tsy hitandry zareo ve fa ianao efa reraka be io? Jeringy raha tsy efa lalimaso tanteraka sy valaka tanteraka ny paozinao rehefa makaina kely rehetra dia miafana eo ihany io a. Sady zange tsy dia hoe reraka be maka izy ataoko mbola navita nandeha soma tsara teo. Io doikanareo io ihany. Ngamba tsy anaiko mihitsy nareo raha tsy efa iantsona dokotera sy asiana serum matatrana tokoa ka. Mba fantatrao moa dada fa intelo safotra nge ianao teny amin'ny fasany. Ny ampony fereta torina andritry ny 3 andro be zao. Miray a. Fantatro reny vatako a. Rehefa mahatsiaro vizana makaina foana. Za tsy manaiky an'izany mila makaina ianao ny fantatro dia mihinana fanafody. Tsy ilaiko mihetsika intsony ianao raha tsy hoe andeha any amin'ny WC anga. Ianao koa tia mba mahasika ka. Eny rehefa naraka an'izay lazainao ary a. Esory fotsiny ireo lamba eo ambony fandrinireo itsotsorako kely aloha. Mbola voazaro ny niakatra teo fa raha nanaraka teo koa ngambo rivo dia tsy haiko izay nataony anareo teo. Ary mipetra aloha eto reto ny fanafodiny dada. Tia ny rano isotroana azy. Za ndamany ity fandriny ity aloha ary. Ry mahatsiaro an'ny rondrony ray tia mandinika ny ataon'ilay zanako vavy. Tereny na vela teo na fihetsika na fiteny. Indrindra moa ilay fibedesany sy ilay fahasikany kely izay. Te lasa marina moa ianao rondro. Na velanao hitaiza rerany reto zanantsika reto. Eny isoraka aloha ianao ny arany kolokolo azy reto nandritra n'izay 20 taona izay. Na zany aza banga tanteraka ny toeranao rondro malalako. Nefa mahazo matoky ianao fa tsy maintsy tafitako ny zanantsika. Ary ianao an'izay faraheriko amin'ny fampianarana azy ireo. Arareo aloha akaina kely fa tena mahatsiaro torovana tanteraka zany. Ary fa maray zany andro zany. Tena natory maty atato. Zany raha natsiary andro maraina mihitsy. Aleo aloha hitsangana fa mety efa andeza izy ta. Ohatra zaho araka voa amin'ny enina sy sasany. Zany hoe efa lasa zany izy ta. Dia tsy namoa anahy very zareo fa tena velany tato ahy. Tena tsisy atsondry zareo. Sany ambany. Tena tsy atsony koa ary. Tena efa lasa zay. Ary dia misy taratasy kely napetraka ry zareo. Dada, bonjour. Tsy nifoazonay ianao fa mbola rezidory be. Navelana hiakaina mihitsy aloha fa reraka. Efa vita ny sakafo maraina dia io nataoko ambony vatana io. Somary hafanao fa sao mangatsiaka. Misy ronono ao anaty frigo ao. Zay efa mahazo homana dia bonne journée. Azadiny ny fanafody dada. Raha tsy kala miray indray ve zao tsy hanoratra n'ity. Mahatsikaiky mihitsy ny zanako iny ka. Ary aleo arahana zay lazainy fa soko zitiny hoe leondray iny. Azafady maître. Saika hitondra an'ireto dossier reto ato aminao a. Efa niantso ny avokan'ity olona ity hoe amin'ity herinandro ity hono ny fitsarana. Ay, tena aleo aloha eto ambony latabatra eto reny Solange fa tena mbola tsy tamin'izany mihitsy zao ny eritreritro. Mbola be dia be ny zavatra eritreretiko. Fa misy inona maître? Manana olana nga ianao sa?
Aha, tsy de hoe olaninona akory fa ohatra ny matsiary reraka izany fotsiny ary. Be de be koa izay raharaha natrehan'izay tamin'ny herinandro iny dia lasa mitambesatra hatramin'izao le izy. Ary sao dia tokony hangataka fanemorana ary tsika e. Mbola afaka atao tsara mantsy izany. Alefako miverina fotsiny dossier dia miantso an'ilay juge ao amin'ny fitsarana. Aleo andeha amin'io ihany ka. Mila vitany koa io raharaha io fa milona be loatra. Raha mety fotsiny dia aza mandray dossier vaovao aloha amin'ity herinandro ity. Aleo vita iny ireo vary mangatsiaka ireo dia amin'ny tapabolana mihitsy. Nefa misy madama tena miangafatratra mihitsy anie eo aminao izao e. Efa intelo niverina teto izay izy tamin'ity herinandro ity. Fa tsy zarengery Solange ny mpisolo vava afaka alainy eto amin'ity Antananarivo ity e. Antananarivo ny kabinet afaka natonany amin'izany. Ndraso fa misy namako izay dia alefantsika any izy. Sady tsy misy afera tena mihitsy izao le ary dia mino fa afaka raisiny tsara izany. Azafady maître fa efa nasaiko nanatona avokaty 3 ankoatranao mihitsy izy a. Saingy tsy nanaiky mihitsy fa ianao ihany hono ny ilainy. Efa tonga indray ne izy na dia efa nilaingako aza hoe tsy eo ianao e. Raha tsy amin'ny herinandro. Ka tena reraka ary Solange. Fa raha ohatry ny ahoana nefa izany anazy izany e. Raha tsy diso dia resaka tany le izy e. Fifanolanana amin'ny mpiray-tampo dia tonga hatrany amin'ny fiakarana fitsarana. Ka raiso ary ny dossier dia traité aloha e. Dinidinihako amin'ny herinandro dia hitantsika eo ny anaovana azy. Izany koa nge izao mbola ho ely e. Eny ary maître, dia atsaiko miverina roviana izany izy ka. Amin'ny herin'ny androany hoe. Efa aty amintsika fotsiny ny dossier dia ampy azy izay aloha e. Azafady tompoko. Tsy hoe tsy mahalala fomba fa ianao ty vera matoa ty tsy mahalala menatra mihitsy a. Dia sa anao miditra amin'izao ato anaty birao an'olona ato. Sady efa nitenanao fa andraso eo aloha fa hojereko maître raha afaka mandray anao na tsia. Tena miala tsindry tompoko fa tena miatra manena nge izy ty e. Tsy maninona raha lazainareo fa tsy mahalala fomba fa tena tsy maintsy miona maître androany. Eny fa na dia 2 minitra fotsiny ary nomenao ka tsy afaka nandray anao izy e. Na dia izao fomba fidiranao izao fotsiny ara ve? Solange, avy alao izy hiditra e. Efa entiko moa iziko. Mandrosoa ianao madama. Misaotra betsaka maître. Zava-dehibe loatra amiko izao andraisanao anazy zao. Mandreraka, sady tsy mahalala fomba manao akeriny fotsiny. Dia hivoakany afa tsy. Miray! Otry, fa ngahy latsy hoe amin'ny 5 indray vao mirava e. Tokony mbola amin'ny 5 fa nararo ny misy John dia tsy nisy nandrainy korony dia aleoko aloha nodiko. Tsara kosa zaniko. Mba miara-mody zany tsika selah. Zay indrindra. Ary andao ary zatsy izy. Sady mitahaka sady zany ny anoanana. Ka efa tokony hanao goûter kosa moko. Tena maranitra mihitsy aloha ndritika. Fantatry ny riny tinkiboko atao. Kinazako ary nge lesy mba noany e. Sy haiko fotsiny izao hoe aiza no entin'ny laminana lasopy. Indray miray sy le mitongo be fotsiny. Samy manana ny argent de poche nge tsika. Tokony samy manao izay avoky azy zany. Fa hafa ihany ny mananjoko mba misy antahantana foana e. Sy efa mpianatra gasy kosa very miray dia mbola mangataka goûter foana nareo a. Eny e, ndao ato zaniko. Oe, merci Rive. Sady ato kosa nge mba madio sady tsy dia be olona e. Ka tonga dia manaova commande ary loha e. Zaho ho any amin'ny toilette vetivety. Rele mahazatra eny ihany ianahy. Aza ela? Okay. Tsy misy andrasana tsoy nge zany fa tonga dia soratana dia vita e. Zay. Ary aloha tonga dia alefa reto fa sao dia ela be ao indray ka. Otry. Fa tsy
dada very miara-misakafo amin'ny olona ry e. Izy mihitsy io. Ary izy tia vehivavy tsara resaka aminy ity. Mety le client be vola be ireny zao io dia manana fera ho karakaraina be matoa tsy manaiko fa aty mihitsy no entiny dada. Efa latsa ve le commande eky? Miray fa iny ty variana be ty e. Ay ve, efa lasa ka miandry sy atongafany sisa. Ary inona ho aty mampivanakandry ty aloha e. Fa tsy hitany lava e dada miara-misakafo amin'io madama io e. Aiza zany? Io. Ay, ry amin'ny sisiny ry. Ary makakoay mihitsy ngery zareo zany. Ohatra mahita mpifankatia kely vao fampitory fitiavana zany e. Ary aza miteniteny foana kosa aloha ndry mety resaka dossier zao no anatonany olona eo anaziko. Iza moa malala lesy e. Mety misy resaka hafa koa ambadika ohatra. Tsisy an'izany ho ary aleo ry zareo any e. Io no lasopy dia hoano. Zany koa ve dia atao atezitra e. Sady na misy ary zany inona moa ny olana. Efa 2 taona ngely izay nahafaty aneny. Tsy raro ny vera. Mangina ho andry. Tsisy an'izany fa nenitsika foana. Ary aza lefa lavitra be amin'izany ny saina ka. Ny anona hoanina. Eny ariko. Sotra betsaka madame Emilienne. Sady voky tsara no nahazo torohevitra tsara taminao ihany koa. Enao koa dia be fandoky ery. Hitako. Izay tokony tenenina ihany ngery ny torohevitra nomeko anao ireny e. Tsy hoe mpitsabo akory na mpamaolana fa mampalahelo loatra ny fitantaranao ny fiainanao tamiko dia izay fotsiny ny antony. Fa na zany azako. Afahako mijery no aviko indray ngery ny anatra nomenao ireny e. Tsisy fisaorana ary. Ka apetraka eto arenao e. Tsy maninona? Tsy maninona mihitsy ka. Tsy minitsitra mavomavitsy nge zany mipetraka e. Misaotra betsaka nanatitra maître. Tsisy isaorana re zany e. Lalaka ihany nge iny e. Eny ary. Dia mba harao tsara maître le dossier iny mahatoky anao Aza matahotra madame Emilienne. Efa hito ampelantanako iny. Mahazo mandry vony vato ianao. Ndao ary. Veloma ianao. Veloma ary madame Emilienne. Fa inona ry tia nahazo anay e. Ohatrany tonga dia voasarika hiresaka sy hitafatafa tamin'ny ramatoa tia tapoka teo na ny asako ary najanoko ao amin'ny birao fotsiny fa dia lasa niara ny sakafo taminy. Mahafinaritra aloha ny toetrany. Tsy mba tia miodikodina fa tonga dia mahitsy. Ny tena nahagaga dia ireo torohevitra natsipiny tamiko. Mila manova fiainana amin'izay hony Tsy tokony alahelo foana hony ny iainana fa fandaharana efa vitany tao ambony izao iainako izao. Tokony anao izay hafaly ny tenako sy ny zanako amin'izay hony fa tsy voretaka hitanisany alaheloko amin'ny rony foana. Mijereva no avo izy fa aza mitodika ny ariana tsony. Fa na zany aza ohatra misy abatika ihany ny zavatra lazainy Aloha moa dia aloha fa mety efa ao an-trano izay izy da. Asa indray izao izay vavadikala miray fa za ty ohatrany tsy ahinan-kanina tsony fa aleoko tonga dia matory. Sakafo ihany izay laniko teo izay. Mba tsy azoko koa ny tian'ilay maître tongavana ka. Milaza fareraka dia tsy handray olona tsony nefa afaka 10 minitra aorianan'izay dia mampandroso olona indray. Amin'izay miresaka tsara tsy misy endrika tsy salama izany mihitsy. Na ilay madama ary moa ohatra ny gaga hoe fa angato ihany iziko. Tena manao izay hanala baraka anahy. Lasa ohatran'ny hoe za indray mandainga. Dia efa milaza fa tsy handray dossier tsony e. So vao laza ilay ramatoa hoe ho any amin'ny restaurant no hiresaka tonga dia tsy naharay lamba koa.
Mety ho tena karama be kosa angamba ny fanarahana matohany mihitsy vao vita ny resaka. Sady raha matoa matevina be aloha raha ny fijeriko azy teo e. Lozako mieritreritra ny fidiram-bolan'olona eto fotsiny ka. Aleo aloha ahidina amin'izay dia ndeha hoto fa tsy. Iny ve ho tafaverina eo intsony raha tsy rahariva be. Raha mbola hiverina ary. Efa minenina riva. Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno radio app. Where do we begin? With international news you can trust, BBC News. Journeys into the heart of global events. And voices from around the globe. The whole region is in the grip of a severe water crisis, and I am here to find out why. The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno radio app. Mety ho kely zany a. Tadio tsara fa raha kely io a. De kely manaraka an'izay koa ny fahari-piainan'ny lahy. Eny e, marina aloha zany e. Ary misiotsioka azy venikira mihitsy nge nareo zany e. Naresy tamin'ny fitsarana regny ka zato izy ka. Aiza kosa lesy rivo a. Hitako. Tsy mahavitribitrika sy miramira ny endrika ohatr'izao mantsy nareo raha tsy nahomby ny fiarovana natao tany amin'ny fitsarana taniko. Zany lesy fa zavatra hafa mihitsy a. Zavatra hafa. Zavatra hafa fa mbola tsy nilazaiko anareo da mihitsy aloha raha tsy tonga ny fotoanany. Zany hoe surprise ho anay da zany. Ie, azo lazaina hoe zay aloha e. Sady mino fa hahafaly anareo le izy. Fantatro mihitsy ry dada fa tsy ho teneninao zay raha tsy misy antony a. Ary raha vao enao zay no manao an'izay a, de tena zava-dehibe mihitsy le izy. Ela koa ty. Zany. Ary mbola tsy tonga nga Miraily ty? Efa ho izy ka, ao ambony ao. Fa niaran'ody zay da fa tsy nisy koriko. Aloha fa hiakatrany ary vetivety e. Misy an'le fanafody tsy maintsy hoaniko iny mantsy anontaniako azy fa lany le izy nefa tsy nahita teny amin'ny farmasia mihitsy a. Ndanary aloha fa hikarakara an'ity sakafo ty ahy, de miaso anareo mianaka rehefa eo. Efa kely koa ty sisa de vitako. Aha. Elasy miray ihany angamba lesy zany fa zaho otra ny tsy hainana antsony a. Efa voky a. Fa angao ny avy namonjy fanasana izany sa nanao kiboatsena tany reny nareo e. Loka mba tsara iange ty nandrahoako aty e. Nisy namako efa ela be zay lesy de tafahoany zay de mba niarany sakafo kely a. Ny viteny moa zany de tsy afaka nandako. Zany a? De tsy andrapaka kely akory zany fa tonga de atory. Avelao ao fotsiny lesy ny anjarako a. Rehefa noana via tsy hidina eo ihany ra alina. Naresy ny torimasona reo very dada. Eny e. Aleo fa ajanona eo. Zay aloha e. Mba mandray ry dada zany tsy mahina-kanina ato an-trano ka. Ary namana zari-bity loatra nga mba matoa feno hatrany an-tenda kely mihitsy ko. Allô? Allô? Manahoana tompoko? Miarahaba tompoko. Prao-maître Ramboasy Jérôme mandray anao. Misaotra an'Andriamanitra fa nahazo ihany. Eny tompoko. Inona no azoko ataonao izay madama? Miala tsiny indrindra re tompoko. Saika mba hitady amin'ny maître azafady. Misy resaka maika be resahako aminy mantsy. Afaka mahazo azy ave? Ka izy zao mbola tsy eo madama. Mbola misy manahirana kely azy. Zany ve? De ahoana re zany e? Fa efa naka rendez-vous taminy ianao? Tsy nakaka. Lasa ny antso an'ity laharany ity fotsiny rehefa misy ilako azy. Efa fantany nge e? Ka zay indray aloha tsy haiko. Izy man tsy nanafatra na momba ny samy mihitsy. Aleo fa saiko miantso an'ity numéro anao ity izy rehefa tonga e. Fa mety amin'ny fireo no afaka miverina miantso azy a? Mandreraka koa ty olo ty ka. Efa lazaina fa tsy eo izy mbola misisika ihany. Ay. Oka fa le raha matoa tsy mahalala fomba nitonatona ndry zany. Le nanala baraka andray andro iny.
Andraso fa mahita ianao androany. Ary anaovako sinema mihitsy a. Izy nge madama zao tsy eto atoerany. Lasa ny andafy any izy noho ny asany dia mety amin'ny volana martsa mihitsy izy vao tonga eto. Any andafy? Fa ahoana koa ary izany sy nilazainy anaka? Ka tsy misy olona tokony hafantatra an'izany anie madama e. Programan'izy samy rery izany. Na za sekreterany ary tsy ilazana an'izany raha tsy izy nanainga ho maly alina iny. Mba lalina koa izany ka? Eny ary misaotra anao nandray a? Sao dia misy hafatra madama dia rehefa tonga izy dia lazaiko anao a. Tsy misy ka. Aleo rehefa tonga izy dia miresaka izay. Fa tsy maika indray akory ny ilainao azy. Maika mihitsy ary kiala kely fa za ve ihany ianao amin'izany a? Saingy izy raha moa izany tsioko. Amin'ny volana martsa mihitsy izy vao tonga e. Asa efa-tsony fotsiny a rehefa tonga izy. Zay? Voaray tompoko. Veloma Mario. Nahita tsara zay. Ary Andraso. Aleo andrasako avy ety apita ety. Mino mantsy fa mandainka ilay fatina sekretera an-dozy iny. Raha nisy tokoa izany fandehanan'ny maître any an-dafy izany dia maninona tsy nilazainy anaka? Sa mety tsy tia nilazaina amiko fe? Asa. Tsy mino an'izany aka. Lainga izany. Ary sao dia mba misy antony hafa kosa raha nahatonga an'ilay kialam-pandainga velona ianao an'izany e. Dia inona nefa? Sa mety hoe taratara amin'ny maître angamba na sipa amin'ny maître mihitsy iny dia lasa saro-piary tao aorianan'ilay za tonga tany iny. Tena marina izany. Ohatra mbola tsy manambady mantsy kialindra araka ny filazan'ny maître. Dia maninona nefa raha mitsotra fotsiny? Tsy mahafaty ngena milaza ny marina e. Oay, variana koa. Saro-posaina ilay kiala kely iny fa iny mivoaka iny. Ndry, ary toa tsy nanidy prova tonga dia lasa. Mazava. Voapirofo ny lainga nataon'ity kiala ity tamiko. Matoa tsy mihidy io dia mbola hivoaka eo izany maître. Iny e. Iny fa mivoaka tsara avy tao anatin'ny biraony izy dia nanidy tranoko. Aleo tonga dia anatonako fa ohatra maimaika koa any izy izany. Rivo fa inona ny tiany nahazo any dada tato ato izay a? Ohatrany sady miramirana izany foana ny falifaly isak'izay miditra ny trano. Sa ela tsy nahatsikaritra an'izany? Nahazary ngeky mba gaga ihany aloha e. Taiza teo amin'ny fiainany dada no mivimbina zavatra ho antsika izany rehefa tonga avy any am-piasana any. Misy an'izany hoe pizza tamiko za mihitsy aza moko ny sambo sasinay miaraka amin'ny jusiny sisy e. Nga izay ihany e. Tsy fantatra elanga fa nahazo jeans sy kiraro koa nge izy tamin'ny sabotsy e. Ataovy sérieux a. Valery a. Fa ny tsy azoko angeloha dia le fiainany ray manontolo to miova izany mihitsy e. Makany amin'ny mpanety foana dia lasa mandoko volo isam-bola izany. Le solomaso mainty be nataontsika cadeau iny ary zao lasa tsy miala any am-paosiny tsonko. Ary tsy hitany langa tamin'ny maraina. Nalany daholo nge ny volombavany e. Inona? Kefa hoe madidio be tsy misy ninona tsono ny takolany sy ny ambany saokany rehetra. Izany veky. Ary mba tsy hitako indray izany a. Atsika koa moa ny ala maraina beko. Ohatrany tsy mampiny ihany izany ry miray a. Dada ave dia ka saika iresaka aminy ano nivoaka tampoka tao amin'ny dosy izy efa teo ampanaratana ny volombavany. Mampime koa iki izany ka. Fa inona marina le zava-mitranga e? Fa na misy na tsy misy antona nge izany Rivo. Tsy rehefa mahatsara azy ve dia mety.
za mantsy mahita hoe na izy ary tato ato izay dia tsy dia marary izany, salama tsara foana izy. Na ny paoziny ary lasa tanora kely, ohatr'ireny mpirahalahy ireny nareo mianaka. Za aloha rehefa mampety ny fiainan'ny dada dia Mangina aloha ndre. Na aloavy mihitsy aloha le frefa tokony efa entinge tsika nialy. Maninona? Hiala hoana e? Tsika ary voatetsy aloha tetsy niditra tato anaty bus. Aza be resaka ndre andao aingana fotsiny. Misy miala ngeo resy vera. Ohatry, fa misy inona rivo a? Aza be kely sy fa andao. Fa elavely ty lazadala. Zao rovitra mihitsy ny sisina akanjoko voaritra ilay varavaran'ilay taxi be teo. Ka misy antony matondry nasaiko niala aingana e. Kela mikropatropaka be ohatry ny inona ko. Ny ahiko ange dia so lasa atao ndrery zareo e. Ry zareo iza dia lasa izy. Ndraso fa atsy e. Atsy amin'ilay trano fisakafoanana misy mipetraka ivelany atsy. Tsy masondry raha mahita an'izany io. Rehefa tsy teny elahy dia ndao hiverina ka. Sady aza stomma be ohatr'izany ny tanako fa marary. Inona ty andao aloha akanga ny riro ny iray a. Ry, io, jereo tsara. Aiza? Rio e. Retsy olona retsy ve? Ary jereo indrindrako. Jereo tsara. Misy olona fantatrao reo. Dada sy le... Ka reo nasaiko nialanao teo. Ary io vehivavy io izany dia miaraka misakafo sy miresaka amin'ny foana. Fa iza ary io e? Samy tsy misy malala aloha tsika izao e. Andao ry ve piteria? Andrasantsika eny izay fiaintsika ataondry zareo. Fa iza reo rivo a? Ohatra ny olona efa mifankahazo be tamin'ny dada efa ela izany le izy raha fijeriko azy. Matoa mantsy samy sangisangy sy misaridrika amin'ny ohatr'izao dia mety efa namany taloha ngamba. Dia ho sanatria ve ka ho marina ny ao an'eritreritra hoe. Nazako ary mantsy tamin'ilay fotoana nahitako an'izareo voalohany iny nahita hoe client manandrara ao amin'ny dady io. Zaho nefa tena tsy fihetsika client araka ny nandraisako azy a. Dia nefa fe dada dia ka iza moa ny mahalala e. O rivo a. Fa manina elany tsy miteny fa mivandravandra fotsiny eo e. Rivo! Manina ozy ndry? Rivo koa. Elahy ve tsy mahita hoe mety olona efa mifankahazo tanteraka ry zareo matohatra izao. Jereo tsara nge raha tsy... Andrekakeo ary toa mifamihana nge ry zareo rivo e. Fa iny ty hitany masoko. Tena io mihitsy very dada. Andao andery miray a. Andao. Tsy mandroro kosa masoko rivo fa... Tsy efa hoe andao andeho a. Lasa rehefa tsy andeha ndry a. Ndao rivo aloha natonany eny a. Mila resahana tsara dada fa... Tsy mahatonga eny ary miray a. Ndandry rehefa zay ty ndry. Za tonga dia andeha amin'ity taxi be ty. Tezitra be rivo. Tena tsy zaka amin'ilay zavatra hitanay teo. Nazako aza moko. Mila hisonitra zany ny any anatiko rehetra any. Ohatra ny te hiazakazaka be hoe iny dia hifazafaza be eo akaikiny eo. Nefa so dia tsy mety any izany ka. Aleo manaraka ny tenin'ny rivo aloha. Rehefa ny trano hita eo. Rivo a! Rivo! Andraso a! Rivo! Mialatsiny aloha madame Emilienne fa ohatrany hoe lanolaniko aty fotsiny fotoananao a. Tena marina mety hoe vita tany amin'ny barao ihany ny resantsika saingy... Ka tsy misy tokony ilanao tsiny izany ry maître. Za ange nitarika anao taty e.
Sady tsy dia misy zavatra maika ataoko koa nge androany. Efa vitako daholo ny korsa tokony ataoko rehetra. Mino aho madame Emilienne fa Andraso aloha e. Aleo angamba tsy asiana an'izany madame izany intsony kosa ka. Manjary ohatrany hoe mifanalavitra be izany tsika. Sa ay, tsy maninona ka. Raha izay no mety aminao. Fa aleo koa izany tsy asiana an'izany maître izany rehefa miresaka amiko ianao e. eny ariko. Ka hoento ary ny resaka ao e. Ka an'le hanomboako azy mihitsy ngery Emilienne no tsy haiko hoe aizy e. Ohatrany te hitantara aminao ny fiainako rehetra tany aloha tany izany efa Ohatry? Ka tsy efa voatantaranao tamiko daholo nga moa izany tamin'ilay tsika niarany sakafo farany iny e? Sa mbola misy ankoatr'ireny? tsy dia izany loatra fa resaka hafa mihitsy e. Ohatrany sadaikatra be izany mantsy hamaky an'ilay izy aminao. Fa ahoana? Nga tsy efa nifanomitentsika hoe efa mizara an'izay mavesatra sy izay mety ilainy fanampiana ka. Marina izany saingy hainao ihany fa ny lehilahy ny tenako indraindray mba mety hisy hasarotan-kenatra ihany. Sady mahasadaikatra ihany nge ho any ilaza azy aminao e. Za indray vao nahita an'izany. Fa dia resaka loatra izany no mahasadaikatra anao ohatr'izao e. Ary aza imezana aloha e. Vao maika nge za tsy mahita teneniny e. Aiza indray moa ilay dossier iray teo. Io izao tsy maintsy hoentiko any amin'ny maître aloha fa efa akaiky ny fiakarany ny fitsarana iny. Tia kay. Mbola olana be koa izao ny fotoana amin'izaniko. Maître milaza fa sahirana be foana nefa reto mbola misy raha efatra tsy maintsy hoetrehana. Ny olona koa moa fanesika ato amin'ny daholoko noho izy ilay mahay miaro sy misolo vavan'izay vao endrikendrika. Tsy misy tsy mihaika azy raha mbola mpitsara ao amin'ny fitsarana. Aleo rangahy resahana amin'ny fotsiny ity aloha. Hita eo izay tena fanapahan-keviny. Ary misy mitady indray izany. Ho avy eo. Manahoana tompoko? Misy azoko hanampiananao? Manahoana kia? Manam-potoana monsieur Zezé azafady. Efa miandry ao angamba izy e? Dia mbola tia ramatoa indraika. Ary tsy laitra tao inona mihitsy fa dia miditra tsisy fiarana dia mivoaka tsisy azafady izany. Dia hiarany dia zerako amin'izay rehefa tsy laitra faizana raha izany ka. Aleo anaovako azy. Madama, voafako maly anie ianao ny teto nitady azy. Dia nilazako hoe tsy eto toerana ho amin'ny maître. Mbola misy 2 volana izy izao vao miverina. Izany hoe afaka 20 andro eo. Ataoko angamba fa tsy hamerina an'izany intsony aho. Tsy manan-kery amiko ny lainga sy ny ampondry e. Tsotra fotsiny ny teniko. Mandeha ihany ilazao maître rehefa efa ao madame Emilienne hoe. Fenao ve ramatoa ity marenina sa lalindalovana? Sa izay olona rehetra tonga eto dia afaka manao an'izay tiany atao daholo? Zaho ramatoa kely a. Za izay narandry ivaivaina ohatr'izany. Dia efa mampitandrina andry aho izay. Sao dia tsy hahita asa intsony eo vao tonga saina. Fenao indray ity toa avava. Tsy ny fahalalam-pomba ny anarana tanam-pianarana aloha no averina tadidiana fa mba vehivavy ohatr'izao ihany. Ka rehefa tsy hanakombona ny vavandrindra dia izany ho hanakombona azy e. Hoadray, ataovy ramatoa ity raha masaha. Ato trano mpamosavy ity manoto kedy. Birahona mpisolo vava ikoizana eto Antananarivo nge ity misy anao ity e. Ary mpitantsoratra sy ny tanan-kavanana izao manatrika anao sy tsontsiniavinao izao. Ka raha izany dia entindry izaniko. Sady voaroka no higadra afaka andro vitsy. Ary rehefa tsy kisaka indry dia miala tsiny afa horofoko miaraka amin'io varavarana io. Adala! Tsaro fa eto anatrehan'ny mpilalao lalàna ianao ramatoa ity a. Dia manandrama mikitika eo ary fa efa miandra anao no mangazo mainana tamin'ny mora. Dia mahazo makaina tsara ny anatiny ihany izany ndry fa mandalo mibily dozera. Ary tena saly ramatoa ity a. Dia ataoko any koa fa za tsy asa saina amin'izany. Manapatra be amin'ny fotsiny ity fa raha ny tena marina totondra raha eo amin'ireo vao maso be an'ireo dia fatorana.
ary ho akapokapoka ery amin'ny rindrina ery io avy eo. Zaza mba ianarany tirahonana kely fa ataoko mahita any an-tranonareo ampiarina lohana dalana. Maty vonjeo afa maty akay. Fa ino zao Solange? Emilienne, fa misy inona? Io José. Maninona? Novolosany teto ny lohako sady nakapony tetsy amin'ny rindrina tetsy. Ka ianao tsinona sady manendrikendrika ny mandrahonako. Nataoko ihany nandefitra fa ny ianao madama tena tsy raro intsony. Fa iza moa zany miteny andrio hoe mandenga io metrako lazaindry fa any andafy. Finna ary tia mahazo anareo mba efa samy olon-dehibe ihany ve dia anao toetra anankizy ohatran'izao? Za aloha tsy hanaiko mihitsy ry maître. Hotoriko io ary tsy hamelako raha tsy migadra fa manivaniva sy manao tsintsinina olona mihitsy. Alefaso sady efa mikastanina mandainga dia indrindra eno andeha hitory. Io ry Zezé tonga dia roay olona ohatr'izao mihitsy manimba ny orinasa. Ary raha mbola io vehivavy io ny eo dia ho potika sy rava-tanteraka ty fitadiavanao ty. Mba mariny. Andraso aloha ry Emilienne, tsy misy filaminana hita ao anatin'ny korotana nge? Fanga. Aza hitarina be tsony aloha ry Solange. Aleo mivoaka ianao ry Emilienne dia andraso ao ivelany ao fa hiresaka kely amin'ny Solange vetivety. Say mihitsy tonga dia omeo any ny amikaramany rehetra dia aleo izy andeha any. Sady sura mihitsy fa io mihitsy zao no mieritreritra ho rafivaviko ato. Mba fery kely mivavavoaka ry madama. Ok izay rery Solange fa efa nivoaka izy. Ka mandreraka sy mahivava loatra tsinona ka? Tsy hamelako aloha iny raha tsy mihidy kely amin'ny mihitsy aloha farafaratsiny. Aza mitabataba rehefa mandrosoa aty aloha ianao Za kosa aloha tsy ilamina amin'izany mihitsy. Na iangavy sy lela-paladia eo ary maître. Ka raha tsy vindrana ako afaka alaina baraka amin'izao ohatran'ireny fotsiny. Ary tsy napozy kokoa ny hoe misy resaka hafa tamin'izy roa Ary sura fa izy tazanany ary tsy mahafantatra an'izany akory. Fa ilay safidin'ny maître koa aloha mba mahagaga ihany tena hoe iny mihitsy ve? Mazava. Ary indra matoy mihitsy izany no mahavariana azy dia izao ny asa rehetra lasa miantona daholo lozany doladola amin'iny fotsiny. Ary maninona moa raha sady mino fa tsy hanaiky an'izany ireny rehefa arovan'ny maître amin'ny lafin'ny fitiavana ianao dia tsy afaka arovany amin'ny lafin'ny zanaka intsony. Mahita ianao androany raha matoa Emilienne. Tena sao dia tsy mety izany ry Zezé sao dia anahirana raha tonga dia hitsolatsolana any sady ohatry ny voaingana loatra nge. Fa tsy mety ahoana? Tsy ianao ihany akory no niteny hoe mila miova ny fiainako fa tsy milona ao anatin'ny alahelo foana ohatran'izao Raha ny hoe fiarahantsika voaingana indray, inona moa no nidiran'izany? Tsy fifankatiavantsika akory ny zava-dehibe? Marina nge zany ny teny an'izany asaingy ahoana zao izy ireo zanakao raha vao mahita anaka. Tena matahotra ny ary Zezé fa sao dia ary tia mitaitaina amin'ny zavatra tsisy dikany ty Tsika ry androany ange vo sabotsy ry Emilienne mbola mananora maromaro ampiomanana an'izy damy izany. Ohatra manazavatra hafa hitrango izany ako. Marina ahoana izany mety fandraisan'ny zareo anao izy ianao ka? Ahoana ny mety fahitany zareo voalohany? Tonga dia mety hifankahazo ve izay telo mianaka sa? Aza miasa saina amin'izany rehefa mifanojo ny fifankatiavantsika ka tena tia ianao dia ampy izay. Ny tena marina koa nge efa nanipy resaka tamin'ny rivo ihany tamin'ny herinandro
Mino fa tsy ho sarotiny amin'izany ny zanako e. Hey, Hmm? eny ariko. Rehefa izay raha ny teninao dia ndao zaniko. Fa ateriko amin'izay ngamba aloha ianao e. Sa ahoana? Mbola te ihany koa an'izany asambarana eto an-tsandrinao izany ary zay nefa sao dia alina loatra koa tsika e. Aza maika re. Mbola ho avy ny fotoana tsy ialahanao teo tsony. Ny androany aloha aleo faranana dia samy haka-aina any an-tranontsika. Eny ary e. Lasa tsy androko indray izay harain'ny andro raha izany. Ka tsy atory zany. Tena mbola kamo be azany. Alina be koa moa tamin'ny alina vao natoroko. Firy aloha izao e. Mafana maraina mantsy izany andro izany. Andraso hoe vao amin'ny enina zazany. Aleo aloha maka-aina kely eto ka. Inona moa no maika atao io? Ohatra. Fa iza koa izany no manakorotana any ambany an'izany e. Sany fosahady ve ry? Dia inona moa izany no atao vao maraina any ka? Mba mahagaga indray izany ka. Aleo aloha hidinako any dia ho jereko ka. Sambasamba mantsy izany raha nada mitsangana maraina izany. Sady amin'ity andro alahady. Raha ndrekahaka eo. Fino ty ataony dady e. Fanganareo tsy mahandry anay dahy fo mihitsy amin'ny fampirima trano. Dia tsy mba misy araha bakory ve kifa tonga dia fanontaniana ny asesiky-ndry. Ka tsy naposiko tsinona hoe dada nefa mitsangana manadio ato ambany atoko. Manahoana ary aloha e. Mampime mihitsy ty ndry tika. Zao hitandry efa mitsangana salama maraina zao e. Zany a. Ka inona ro ny zaty nampifamaly any dada tamin'ny fandriana vao maraina e. Sady ohatry ny falifaly ery ny fijeriko anareo izany e. Mahafinaritra ny fiainana ary miray a. Izany hoe andro lehibe sarobidy amiko loatra ty androany ty akia. Androany? Fa inona moa androany? Alahady. Marina moa. Tena androany marina kay ilay lahady ny tenenirivo. Ary tsy tao an-tsaiko mihitsy. Izay vao azoko. Izay izany ny anton'izao fihetsiketsehana sy kerimesy be vao maraina izao. Zandro mahandry andrazafy anadio trano amin'ny valo maraina kory fa dia mahafony torimaso maraina mihitsy ngazeze. Ary aleo fa eto ny anontaniako azy tsara an'izay tena ao an-tsainy. Raso loha tiako tsy fantatra dia ampiresahana. Fa androany ingery dada sady tsy anniversaire anao tsy anniversaire an'iray aminay sy rivo koa e. Sa misy fahatsiarovana hafa tokony ankalazaina? Ndry koa ty. Tsy misy idiran'izany mihitsy rehetra a. Zavatra hafa mihitsy ilay izy fa tsy fankalazana araky ny eritreritry-ndry akory. Ka inona ary e? Dada mantsy tsy mahandry andrazafy ho tonga eo akory fa tonga dia mandraiky fafa dia manasa trano sy mandamindamina be izany. Fa nga dia tsy nilaza ninina tamin'ndry mihitsy rivo e. Efa niteneniko azy mantsy fa hisy surprise nomaniko anareo dandro any. Eny e, marina fa hoe resaka tokony nataoko taminareo da mialoha izy ty fa mahatsapa fa efa olon-dehibe nareo ary mahay mandray tsara ny lafiny tsara sy ny ratsy amin'ny fiainana. Safidy lehibe niraisiko ihany koa izy ty. Mino fa tsy hanosy botanana amin'izany nareo zanako. Fa inona daholo izany resaka kabary be an-dady izany e. Manina raha tonga dia tsorina fa tsy ahodikodina. Mandrasa kely aloha ndry e. Afaka adiny roa eo dia hazava tsara amindry ny tiako lazainy. Fa mbola tsy nifonga harivo. Tena tsy haiko a. Mety mbola ao amin'ny chambre-ny ao ngamba izy raha mbola tsy nidina teo. Eny e. Aleo aloha izy ho ao. Fa raha mba mety ny miray dia irahako kely ndry avy eo aka gatao eny amin'ny magasin miria. Efa nataoko commande ilay izy dia raisina fotsiny sisa. Zany a. Ary fety makotroka mihitsy nge izany ketrehany dada amin'ilay surprise izany e. Fa inona loatra ary izy izany? Kefa hoe mila mahandro tata ny ririka alakely a. Eny ariko.
Aleo fa io manaty alaiko izany gâteau any dady izany e. Miakatra vetivety aloha hijery any rivo. Mafimafy izany raha olona. Tsy mety ilaza ninninina mihitsy fa matimatin'izao surprise izao foana. Aleo tondoma aloha raha nadafa variana matory maraina ato. Rivo a! Rivo? Misy toby fa izy matotsy mamaly. Rivo a! Rivo? Ary ty arika efa misokatra ko. Rivo? Mbola matory ngala? Oje. Rivo ary efa tsy ato tsonko. Efa lasa mivoaka vao maraina izany. Dia izay ny antony nanatsokanao Rivo a? Miala tsiny raha hoe nikotabaiziko amin'ity alahady maraina be ity ianao a? Tsisy izany Madame Solange. Zary ny tena misaotra anao natsapa sy natsiarana minata. Raha tsy niantsonao maly ariva iny tsy nitsangana maraina ohatr'izao ahako. Sady mba manao fanatanjahantena vao maraina kely koa e. Ka inona aloha izany tena ao an-tsainao raha tsy mahadiso e? Raha ny tokony ho izy mantsy Rivo a? Tsy misy idirako ilay resaka. Ary tena tsy misy tokony hoe hitsabako an'ilay izy koa satria fiaina-tokantrano ny patronako ilay izy. Nefa taorian'ny zavatra rehetra nitranga nitantarako anao teo ireny dia mahatsapa ho manana didy tokony atao koa e. Izaho manko moa efa nifankazatra taminareo efa mianakatra izay ihaniko. Indrindra moa tamin'ny tompoko vavy reninao iny e. Fony mbola fahavelona. Efa niraisin'ny ohatrany hoe raha vavy mihitsy moa tamin'ireny. Dia tsy mety milamina mihitsy ny saiko Rivo raha hoe hijery anareo amin'izao fotsiny a. Nefa mino a, fa misy zavatra tokony hoe ho teneniko sy hanampiako anareo. Angery Madame Solange ilay fanoloana ny anaran-dreniko mihitsy tsy mety amiko e. Ninona fanazavany dada sy mety ho fanadiovan'ny tenany ihany. Rehefa izay ny dia izay. Na izany azako. Tsy tokony olona ohatry ireny koa neny rahany. Raha io nahita nanaovana na teto izay a. Izany isiko. Sady le rainao koa ane Rivo ohatra n'ireny hoe olona azo nody ireny mihitsy e. Ny asa rehetra tsisy mandeha amin'izay laoniny daholo ato. Ny dosean'olona tokony ho karakarainy tsy rarahany. Aleo ny mandeha mampiaraka amin'ilay fatim-behivavy iny. Miantona daholo ane Rivo ny rarahan'olona rehetra. Ka inona aloha izany tokony atao kosa aloha e? Ianao mantsy izao no mety mba hanana solution amin'izany ko. Ianao no efa mifankazatra amin'ny foana ao amin'ny birao. Ka zaho ary tsy mila mikoropaka be ianao fa manjary manimba zavatra. Mila misaina tsara aloha mialohany anao zavatra. Le raha matoa iny mantsy fantatro tsara fa sady ohatry ny fetsifetsy be no mahay manao lavage de cerveau be mihitsy. Fanakaiza Rivo e. Dada efa tsy mahatombo tsiraka mihitsy. Izany izy raha tafapetraka fa mivoaka ny tokotany dia miditra ato an-trano dia mivezivezy miakatra sy midina io foana. Miray a? Izany indray ary. Aleo aloha hanaingana fa sao dia tezitra eo. Ho avy! Fa mbola tsy tonga ihany ve Rivo e? Tsy nilaza taminao izy akory hoe hoaiza? Tena tsy niteninina amiko mihitsy nge izy ry dady. Ary maninona raha tsoina ka? Efa ho amin'ny sivy nge zao e? Efa nataoko re izany fa tsy nitondra telefona izy a. Navelany ao amin'ny chambrany ao. Tia. Mba tsy matotra mihitsy koa Rivo izany ka. Zay fa tonga izy. Mandana aingana ry. Asay voendra za fa misy olona mampaneno sonnerie izany. Ka saika mbola hijery kely an'ilay loka aloko. Avelao aloha izany fandana teneno aingana razafy e. Iloza mivariana fotsiny any ambadika any iray mantsy izao. Zeny ary, Razafy! O Razafy! Mba aingana ry Miray a. Miandry ela be onge le olona e. Ary aloha miandry eto amin'ny salon eto ihany fa tsy hivoaka any a. Mba hafa ihany koa mantsy ilay hitany hoe raisiko amin'ny fomba manetriketrika izy ary mivoasy midanadana ho azy ny varavarako. Dada, misy olona hono ao ambavahady eo izany mitady any dada. Lazaindra za fa tsy mety hiditra hono izy fa mijajirika miandry any dada ao ivelany ao.
Hoatray, fa maninona tsy tonga dia asaina mandroso fotsiny izy e? Ka tsy mety izy e. Tsy azoko forsena koa nge izy ry dady e. Le ty e, finina koa ary zany mahazo any Emilienne zany. Tonga dia hiditra ve za sa ahony? Mino aho mantsy efa mahandalitra sy milaza bobo ao izay le ramatoa iny. Ary tena fangoloka mihitsy ke zany izy raha ny fitantarany Madame Solange. Mahavita an'izay mody mamorona dossier mihitsy mba hoentina miresaka sy mahazo ny fony data. Ny ray koa moa e tsisy azon-damosina fa tonga dia manaka avy hatrany. Asa mety ho azo noto marina nga? Aleo rangaha tonga dia tsy foako ao an-trano ao a. Tonga dia tsy misy sentiment fa hovakiako daholo ny marina. Ary ampahafantariko tsara ny dada. Aleo samy aheny dia ho hita eo izay lazainy e. Sady rehefa tsy afaka hoentina milamina dia hoentina mikorotana koa e. Nefa sao dia tsy mety an'izany ka. Izay ilay nitenen'i Madame Solange hoe mila mandinika tsara aloha. Hoentina misaina ozy izy fa tsy hoentina mifo. Aleo hitsofoka dia tsy hiteny fa tonga dia hamonjy ny hevitraniko e. Arak'izany dia izy le zanako vavy lazaiko anao iny re Emilienne. Miray no anarany. Ary efa manao ny fianarany eny amin'ny anjerimanontolo izy amin'izao. Zany? Mahafinaritra koa zaniko. Fa mahafantatra Andry akiry Mademoiselle Miray a? Torak'izany koa tompoko. Ary raha ny fijery koa azy dia mbola tena kely taona angendry e. Nefa efa eny Akato sahady. Ka manahaka ny rainy izy e. Zaza te fianarana loatra mantsy izy dahatra amin'ny fahakeliny. Sambatra ny ray aman-dreniko. Miala tsiny aloha fa mbola tsy arivo e. Ela tokako. Lasa nivoaka marana izy dia mbola tsy tonga. Tsy manary izany ry Zeze a. Mbola ho afoana fotoana iresahana sy afantarako tsara azy. Tsy androany angamba aloha le andro e. Tena androany mihitsy le andro ka. Ary aza matahotra ianao fa zao dia ho fantatra ao zany rivo lamatoa ny tompoko vavirondro zany. Rivo? Fataiza lahy? Eno a? Ary iny ty tsy misy fahalalam-pombo ty fa tonga dia mijonjorombona fotsiny e. Fa iny nge io e? Ay mo. Miala tsiny madama, miarabanao dia angamba sady veloma satria saikaka zavatra misamborako fotsiny a dia andeha. Fa mbola ho aiza lahy e. Dada nge ka efa hatramin'ny maraina no niandry any lahy teo foana e. Sady tsy milaza hoe ho aiza no tsy mitondra telefônina. Sady ohatry ny hafahafa zany nge ny fomba firesaka lahy rivo e. Finna mahazo an'lahy e. Tsy maninona ry dada. Tsy maninona fa nalahelo an'le reniko mitarika anay ho any am-piangonana rehefa lady maraina ohatr'izao fotsiny. Ary raha tianareo fantatra ny nalehako vao maraina dia nandeha nitsidika amin'ny fasany ahako. Ndresaka tamin'ny fotoana fohy aho dia izao noto izao. Raha tsy misy ilainareo anahako intsony dia angatadalina angamba e. Veloma ianao madama? Veloma reninao ry tovolahy. Rivo! Andraso kely aloha e. Raha mba misy fanajana ihany ao anatin'ny lahy dia tokony hanome voninahitra ahy lana dia izao vahiny tonga ato an-trano izao fotsiny ihany ary. Sa tsy raharahany lahy mihitsy olona io. Ka re izao ry Zeze a. Aleo izy andehany aloha fa mbola feno loatra ny fony. Ka tsy toetra ny rivo izao e. Misy zavatra mahazo an'le riny mihitsy. Ndraso fa enjehiko any izy aloha. Rivo! Aza makany re a. Aleo aloha izy andeho a. Rehefa mitony ny fony dia miverina eo ihany izy. Marina izany ry dada. Nresaka reo aloha toizana fa mikalme eo ihany iny rehefa eo. Andeha hijery sakafo vetivety aloha a. Tena tsy mety.
Tsy mahavita miatrika sy manaiky an'izany ny saiko. Niezaka niny fo ihany teo saingy tsy sakako ka. Misy alahelo mifangaro ateserana amin'ny tambolo izany any anatiko any. Arakaraka ny anindriko azy iverina iletika ny akako no fo maika mampisontazy mampite vazavaza fa tsy mila nizan'izay soloany reniko. Fa ahoanako mihitsy ahafantarany tata an'izay tiako atao e? Ahoana tsy ahafantaran'izay tiako atongavana? Raha tena raiko mahafantatra afo ny fahazazako izy dia tokony ho tonga saina amin'izany. Tena menatra anao ary Emilienne. Mariny, tsy napoziko anao toetra ohatran'izany tapoka teo rivo. Enao koa zany. Inona mamenatra anao amin'izany? Efa napoziko anery izay efa mety hisitrangan-javatra ohatr' izany izy eo e. Efa azoko an-tsaina ihany mantsy ny fitiavan'ny zanaka ny ray aman-dreniny, indrindra fa latokana izy. Tsy neveriko tonga tamin'ireny mihitsy le riny tena mariny. Marina fa somary be mokondoza ihany izy fa rehefa tenenina dia mba tonga saina. Fa le nataony tamin'ny maraina teo aloha tena azo omena tsiny amin'izany re izy e. Mba manana ny heviny koa ny rivo e. Ary mety ny avoaka izany saingy ny fahitany anahy dia lasa hatezerana no asehony. Mbola mandratra loatra ny fony koa izany e. Fo mieritreritra mantsy izy hoe hisolo ny toeran-dreniko ty dia miverina maratra indreny any anatiny any. Fa fiainako manokana ange izany re Emilienne. Tsy misy tokony hidira mihitsy. Maninona zao io miraika? Mametraka problema amin'izany ka izy? Ka samihafa re izy da e. Na ny fifandraisany tamin'ireny ary mety sy mitovy. Miray mety niraikitra kokoa taminao ny fony. Ty tena loatra rivo e. Zay mampety azy sy ny fiainany ihany zany no tokony ho tanterahana fa zay mba faniriko sy mba hasambatra anazy sy rara iny. Zezea. Tsy misy fahadisoana izany ho aho. Ny mety angamba dia makafe morana kely tsika. Tampoka loatra amin'izy da koa mantsy ilay androany iny. Hemitra ahoana indray re Emilienne? Ny avitan'ny soratra antsika ary izao ny tsy androko mihitsiko. Aleo tsy mirotoroto be amin'izany tsika e. Tsapaka loatra ny ainany rivo. Fa tsy tia anandra inga zany ianao? Sa tsy vonina nisy edran'izany rehetra izany? Zavatra samihafa nge izany e. Tsy misy idiran'ny fifankatiavantsika mihitsy. Dia inona izany ny eritreretinao ka? Aleo aloha maka fotoana kely mihitsy. Efa nanandra antsika fa tsy nety. Asa, mety hoe misameeritreritra tsara aloha tsika dia afaka roa volana hito indray ny toyany. Dia mino ianao fa ho androko izany? Ka tsy maintsy moko. Tsy misy an'izany e. Aleo fa ezaka hiresaka amin'izy da. Tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra anekendry zareo fa mba mila sambatra koa ny rainy. Mba mila manantanteraka an'izay mba fifaliam-po koa. Ary mbola olombelona nofa mandraka manana fo afaka amin'ny tempo fitiavana. Ndray arako. Enao ihany mahita azy. Fa na izany aza. Aleo mba atao amin'ny fahalemena tsara ny fandresen-dahatra andry zareo. Tsy tiako raha hiteraka zavatra hafa indray mantsy. Nahazo izay ilainy tsara aloha izay iny ramatoa iny e. Inoko fa tsapany tsara izay ny valiny nataony rehetra. Mbola aiza nefy e. Mbola vao manomboka io. Ary raha mbola mikiry manao ambon-detra ihany e. Mandroso. Rivo. Mandroso ianao. Ary ino ty tonga vao maraina ty. Manao ahoana ianao Madame Solange? Salama tsara ka. Enao tonga amin'ny fito maraina ty amin'ny birao ty izao mahagaga anako. Nga tsy mianatra? Tsy mianatra ka. Saika hitady an'tada fotsiny fa misy vola ilaina ita zay. Nefa dino nametraka anazy. Zany? Nefa izy ary zao tsy eko. Tsy eo.
Fa angatsy nakaty amin'ny birao izy niala maraina be tao an-trano iny. Teo mihitsy izy ka nanao sonihana dosie vitsivitsy izay izy dia lasa. Ohatra e. Fa ahoana koa ary zany? Ka ohatr'izany foana iny tatoato izay hatramin'izao rivo e. Zara raha adiny iray isan'andro izy no mijanona eto. Verina daholo fotsiny sisa ilay client mitady azy. Mandreraka koa zany. Ary tsy nilaza taminao izy ve aloha hoe aiza no nalehany? Tsy niteny mihitsy izy loka. Ohatra nefa niandrana azy tao anaty fiarany ilay madama iny dia lasa ry zareo avy eo. Efa azoko atsaina mihitsy. Aleo aloha andeha monjy Miray ahako fa miandry aho izay izy. Veloma ianao madama? Tsy misy afatra akory. Mety hoe miverina mandalo tamiko mantsy izy rehefa eo. Aleo fa tsoko izy. Ka ny telefona ny ara tsy mandeha. Zany io tsy afantarako izay misy azy io. Maka aleo ka. Lasa fotsiny hoe nandalo teo rivo hoe nitady vola. Eny are, ao fa ataoko tonga any ny afatra. Misaotra madama. Dia mbola tsy maharesy lahatra anao ihany very Miray izany zavatra rehetra lazaiko anao izany. Tsy hoe dokam-barotra izany fa mba tiako ho tsapanareo menada hoe tsy fananiko nge izao hoe hoentin'ny foko feno fitiavana ary matoky aho fa tsy andahan'izay asambarana tiako iainana nareo. Zangery dada manaiky an'izany e. Ary fantatro mihitsy ny fanirianao. Sady tsy misy tokony hamenatra amin'ny tany amamonina nge izany e. Efa nahazo ny tsodrano tamin'ny fianakavian'ny eny koa ianao. Aza tenenina tsony e. Efa fantatro fa arivon'olana. Niangatahako aminao fotsiny mba resao moramora izy. Aza maniry azy fa aleo anaiky miadana iny izy e. Fiara-miasa tsotra angatahako aminao zay. Efa manao an'izany ary dada. Aza matao ohatra fa tsy mijanona mandresy lahatra azy a. Ory dada, fa inona daholo reto entana be dia be ato amin'ny efitra ilan reto e? Entaniza daholo reo. Ay tonga lahy. Saika hiresaka amin'ny lahy momba an'izay mihitsy io zao. Eno fa entaniza aloha reo amin'ny efitra ny eny reo e. Efa niarahantsika nanapaka mantsy fa tsy kitikitihena mihitsy io efitra io fa voatokana ho azy. Mitahiry ny fombafomba ny eny sy ny fiainany ray manontolo trano. Ka Enta madame Emilienne reo rivo a. Mibatainy aty fa hipetraka hiaraka amintsika aty izy manomboka karapiso. Maninona tsara? Zay lesy ny fanapahan-kevitra hitako fa mety a. Mieritreritra mantsy hoe samy olon-dehibe tsika ato dia samy mahafantatra ny mety amin'ny tsirairay. Ino koa fa rehefa mifandray akaiky aminy nareo dada dia mora kokoa ny fifandraisanareo. Sady raha izay no mahasalama sy mampety ny fiainany dada dia tsy maninona e. Zarantsika ary ve izy mba miramira ny endrika ohatr'izao foana. Ay moa. Nareo mianaka moa nefa nanapaka an'izany atsokosoko taniko. Tsy misy fitenenana, tsy misy fampilazana atao fa izay rehetra atao dia mahafaly an'ny rivo daholy. Sady na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy manaiky izy e. Tsy hoe izany kosa lesy a. Izany no izy ry Miray a. Efa saika hiresaka amintsika nge dada e. Ary zara re lahy tonga. Zay nge ny voasaika ho teneniko teo hoe oka izay e. Rehefa mety aminareo mianaka dia tsy maninona fa izay raisina. Sady efa ho daholo koa moa netany. Fantatro mantsy fa nambola isisika eto ary tsy hisy vokany izany. Andeha raha mbola tsy vonry ry Miray a. Fa resaka mbola tsy vita nge izany e. Tsy aleo aloha enona izay lazainy dada. Ka ifantara nge tsika e. Efa latsaka fifany izao. mandana ry Miray a. Raha riva raha misy fotoana dia toizany izay. Vonjeo aloha ny fianaranareo. Any ivelany amaindandre. Tsy mety nge zao ry madame Emilienne. Rehetra efa dossier classé daholo. Reto ambony reto sy reto sy voatonga reto ny voiakatra fitsarana amin'ny volana ambony. Sady ilaina fandaminana ato fa ratsy izany fangaro vorakato daholo indray reo. Efa rarana ataoko reto zao ry kialakely a. Ary matoa napetraka izay eto amin'ity toerana ity a. Dia mahatoky ny fahaizako izy. Izay fa tsy indrina dia hampianatra an'izany eo. Maninona tsara? Napetrany ahoana? Fa nga mbola tsy niteneny andrika. Ninona? Ka manomboko izao a. Dia miaraka eto sika. Tsy maintsy asiana olona faharoa eto fa tsy araka indreony ny asa ato indraindray.
Fa ary maître koa ve fa lasa daly? Tsy arako ahoana. Izy ary no andrasan'ny asako. Dia tsy haiko aloha fa izay mibaiko voarayako e. Andraso aloha fa tsy mba manaiky an'izany kosa asako efa nandritra ny 4 taona ity ve dia tonga dia zaraina amin'olona hafa tampotampoka eo fotsiny. Ary aleo fa tonga dia hidirako ao mihitsy iny. Fa inona ary tia miritona be amin'ny tsisy dikany ity? Moramora ihany fa sao dia hiakatra tension io Sany ny ainako te hanao amin'io. Olay, za nefa nanaovako ndry e. Alao vao metomboka ity. Oui. Ay Solange. Ahoana izay? Mba mangataka fanazavana maître. Nahoana moa zany misy olona hafa hiara-iasa amiko ao amin'ny birao akao. Dia nanomboka oviana koa ka tompoko azafady ny asako ny tsy arako. Ary farany, raha efa tianao esorina dia tsy maninona fa afaka mametraka démission na zao dia zao ary. Lamina aloha Solange. Tsy misy resaka fandroana na tsy fahaizana asa zany io. Fa inona ary ka? Tsy izay no lazainao an'io ramatoa io. Salangy amin'ny foroniny daholo ireny. Eny e. Marina angefa nilazan'izany taminy ahy. Fa midongo te hiara-iasa amiko izy dia mody asaiko manampy anao ao aloha. Fantatra tsara angefa tsy misy sainy sy fantany aho e. Ka tsy mila fanampiana maître. Ny fialany teo amin'ny biraoko teo farak'izay aingana zao nisany manamaivana ny fangiry firiko. Aleo aloha rehetra izy mody ajanontsika eo mandritry ny herinandro fa rehefa leo izy hiala titsikelikely ihany raha izany ara dia mety aiza ianao maître hanao sy ny taratasy fametraha-pialako Solange, tsy misy afa-tsy ianao nge no mahavita an'io asa io e. Dia ho vitanao ve na mila rery anahy eto? Ka raha tsy mifanaraka amin'izay zavatra takiako izay ianao maître dia miala tsiny Ok. Aleo fa ho teneniko ary izy e. Mahazo matoky ianao fa raha pitso ihany izy dia fa tsy eo tsony. Ary mandany amin'izay fa tsy manao soni izany aka. Miray. Fataiziny tsy hitako nefa raha valona nareo tao amin'ny kona koko. Tsy izany lesy fa mbola nisy zavatra nijereko kely dia tonga dia nandeha. Sady mba nisy fotoana dia nanararoatra e. Hay, efa hono aky. Efa ao amin'ny chambre-ny ao ngatata. Ie, efa ho izy. Dia iza zany izany any an-dakozia izany ka? Mamara zafy mantsy to hitako manao zavatra ry ivelany ariko. Ka hitan'lahy. Ay, tonga ela rivo. Azafady fa mbola nikarakara ny sakafontsika efa mianaka tao an-dakozia. Ay, le raha matoa be tavikena be ity indray. Rivo fa inona ary ty? Maninona raha mba? Tsy maninona zany ry Miray Efa vonona ny hainao ny rivo mihitsy aninona lazainy. Ay kosa. Ka sokafo tsara ary ny sofinao raha matoa Emilenina. Ary aza miteny mafy be ohatr'izany moa ela fa reny manodidina daholo inge sy resantsika ato e. Tsy raha rahako izany Miray Sanganao fa baraka. Fa inona ity izao Maninona raha mba miresaka amin'ny lamina? Oka izao Zeze aleo angamba izany angatadalana fa za mihitsy ny mahatonga azy ampiakapeo. Tsy misy an'izany re Emilienne. Mipetraha ianao dia aleo miresaka mpilaminana eto tsika. Sady zara ary ve tafavory eto daholo dia mba samy mamosaka ny ao am-pony e. Zahay mihitsy ka. Sady ho aiza moa ianao nefa ny zavatra tokony ho teneniko anao ary mbola tsy voalazako akory. Ka mitenena ary lahy dia mba mahaiza miresaka moramora kosa e. Izao noho izy tiako ho tsapanao tsara ary dada fa na iza tonga eo. Na firy taona na fahatesany reniko. Dia tsy mila olona misolo azy ahako. Mazava? Tsy mila vehivavy hafa hiditra amin'ity trano ity mandrakizay ahako e. Rivo Inona? Ka fiainako manokana angela izy. Fa napaka-hevitra ny raisiko. Ary amin'ny marainy se dia tokony hanaja an'izany mba safidiko izany se. Non. Manaja anao ary makatontenanao. Fa raha olona isolo ny toerany reniko aloha dia miala tsiny fa tsy afaka hijerina dia iray minitra akory ny olona io ato anatin'ity trano ity aza. Fa mihevitra ela fa anilanga ity trano ity. Sa hoe efa lehibe ela dia afaka mandidy an'izay tiako atao amin'ny fiainako.
Moramora rery dada. Voalazanao ry dada, sady efa lehibe no anahy mihitsy koa ty trano ty satria misombony amin'ny atsembohan'ny reniko no nananganana azy. Ary sarotiny amin'izany rivo satria fanaovana tsinontsinona ny asa sarany izao. Ay, Zany noho izy e. ka rehefa matsapa tena fa olon-dehibe ty ela dia tokony hahafantatra ny fahafahan'ny hafa. Indrindra fa hoe rain'ny lahy no miteny an'lahy. Mba efa mpianatra eny Akatsy any ve izy dia tsy mahafantatra an'izany? Raha raiko dia maninona e? Ha? Mba moramora re moramora ary zay fa aza dia mampiaka-pofony ohatrin'io ihany koa ianao Arary io ianao e. Dia oak'izay rivo oak'izay fa leo be an'ilay fifamalianareo Tsy mitovitsika ary Miray Mety tsy nisy dikany taminao ny fitiavana nomeniny eny. Mety tsy nisy lanjany taminao ny fanajany sy ny fitrotrony ambavaka ny tokantranony. Zay mahatonga anao anaraka ny selasainy dada. Tsy zany kosa lesy Fa amiko nefa ary Miray dia zao na efa lasariny eny. Na efa ny ampasana azy izy dia mijanona tapoko sy ato amin'ity tokantrano ity foana fitiavany sy ny hafanany efa napetrany. Ka mbola ferika any naroviana. Tsy anaiky mifanitsakitsahana ohatr'izao ako. Tsy misy manitsakitsaka izany lesy eo Ary ny reniny langy efa ho 3 taona izay no nodimandry. Dia ho tseniko ve zany? Zao ry dada. Ela be zany. Misafidiany ianao aminay sy raha matokasainao asolo an'eny io. Ka re rivo aza manao an'izany ela. Zay angely efa niteneniko anao ry zeze. Aleo zany dia efa manjary manakorotana zavatra be dia be. Tsisy an'izany re Milienina. Zany io safidy fa izy ihany. Na ela hijanona iara hipetraka aminay ato, na ela mandeha any amin'izay tany tiany lahale ihany. Dada. Ay, eny ary. Satria efa sainy safidinao dia ho tanterahako. Rivo andraso aloha Hoaiza ela? Amiko sandriry Miray Tsy arahona amin'izay olona ohatr'izao mihitsy ako. Aleo andeha amin'izay tany hafatesako any. Rivo Jery dada. Dia vitanao hoe mijery fotsiny an'ilay zanako manakarapoka varavarana. Dia tsy nanaka anazy akory ianao fa navelanao andeha izy. Ka inona ary no tianao ataoko ry Miray Fa resaka tokony azo lamina nge zany Afaka hoe mba ampitony azy aloha dia navelanao nandeha madame Emilienne na tsy haiko. Dia rehefa samy mitony zareo dia tsy miraraha izany aho Zay tiany rivo akory no tokony ataoko. Zay lazainy no tokony arahako. Fa maninona nefa raha arahana aloha izy reso moramora ny ivelany any. Efa hoe tsy misy an'izany ny zanaka tokony anaraka ny tenin'ny ray aman-dreny. Mazava. Rehefa zany ny teninareo dia aleo fa zany andeha hijery ny zokiko. Zany andeha hitady azy. Tsy mivoaka eo ianao ry Miray dia efa miteny anao zay Miala tsiny ary dada. Tsy ho voasakanao hitady ny anadahako Miray, miverena ho ianao. Miray. Aleo fa arahako an'irery zareo ry zeze hitondra fiara dia ho any koa ianao. Mandana koa any ary dia aza miverina eto tsony. Zeze manina ianao? Andrekakio mipetraha aloha eto vetivety fahakarano anao Rivo Inona e? Andraso fa inona ary ty ataon'lahy? Fa inona zany mbola narandriana aty Dana miverina fa dada sy le ramatotavin-drano nanan'iny mahavita andry. Tsisy an'izany Rivo Zany izy ka. Tsy misy atakaloko ny anadahako zany. Ary tsisy mahafoana ny fitiavako any dadako nefa. Dia diso koa le teny lahy hoe tsy misy dikany tamiko ny fitiavany eny. Samy mahafantatra angentsika Rivo fa raha sika nataona mividy any eny dia nataontsika zany Ary tiako tsapany lafa na ny haiko aza foko an'izany. Raha izay no ilaina. Saingy efa izay moa ny lahatry ny ao ambony. Noho izany tsy misy mahasolo an'eny izany mihitsy na ofinanofiana. Miray oak'izay aloha ka. Makarary be mifoko miainao ndry. Ary avy ety avy fihiniko izany zandriko izany. Rivo ndao oty. Ndao hiferina any an-trano fa aza mandeha amin'izao alina be izao ela. Tsy mety zany akia. Tsy mety zany. Fa hoay zany elahy sao dia ahitando zany nge.
Raha misy mamona ty lahy dia ahoana? Sady efa mifologna izao rivo. Tsy verina ny ary Miray. Tsy aripetraka amin'ny rafin'ireko izany mihitsy amandrakizay. Dia hoay izany e. Za kosa aloha tsy hamelany handeha irery an'izany a. Andao ary Miray araka amiko. Ay, fa mifondry. Ie, tena tafatory maraina be tato a. Normal be zaniko. Efa tamin'ny 12 sasany ange nareo tonga tamin'ny alina e. Dia tsika mbola samy miresaka teo. Efa tamin'ny ray maraina vao samy natory. Fa eo aloha e, mipetra Miray a. Mihinana sakafo aloha. Ty misy dite ito. Ty koa misy kafe. Ireo ny mofo. Izay mety amindria atao e. Misaotra Madame Solange. Rivo nga efa mifosa. Rivo ake fa tamin'ny enina sasany maraina dia efa lasa. Izy ary no nanaitra natao. Lasa? Dia lasa isa? Sabotsy ange androany e. Samy tsy mianatra izay ta. Tsy haiko akia. Tsy niteny ninina tamiko izy. Na sakafo maraina ary ange tsy nohaniny e. Fa ahoana koa ary izany ataony Rivo izany e. Efa mifanaraka tsara izao izay alina hoe hiaraka hitady solution dia inona indray? Ka mety hoe nisy zavatra nijereny fotsiny re a. Na hoe te ho irery fotsiny izy aloha. Engany. Ary aza mandeha fasana lavitra amin'izany e. Hoaniny sakafo indray dia rehefa miverina eo izy dia miaraka mitady vahaolana indray tsika. Aleo apetrany reto rehetrany vetivety aloha dia alaika eo ianao fa aza mihetsiketsika eo aloha a. Fa maninona raha saina alainy Razafy ihany fotsiny ireo e? Ka izy ohatry mbola variana any ambadika aniko. Vetivety nge izany ry chérie e. Aleo fa tonga dia miaraka miditra antsika e. Ka inao tsy tiako andeha amin'izao. Tsy maninona re izany ry malalako a. Ao fa afaka mandeha tsara. Jerenao. Ay kosa. Fa na izany ary aleo tantanako mivadiko ka. Ianao koa izany. Ao ary. Dia mba mandehana moa moramora e. Tena mivakaty kosa nareo misaotra madama Emiliana. Amin'izay mifanao serisery ery. Dia mihevitra mantsy ianao fa tratranao izao ny tanjonao. Mihevitra ianao fa ilamina tsara miaraka amin'ny dada. Ka ny tranon'ireny tsy mba simbainao ohatr'izao. Tsy hipetrahan-drafy akory no nananganana io e. Tsy misy raharahiako an'izay fankatiavanareo sy dada any fa ny asiny tsy atao an'izao. Rehefa tsy tonga saina amin'izany dada dia tsy maintsy ianao ny soroko sy fafako tsy ho eto amin'ny tantaram-piainana intsony. Hoy hitanao tsara ny anaovako anao. Ary aloha mody ala kely eto Epitery aloha sao izy atsikatra hoe manara-maso avy ety ivelany ako. Nandrasako eto foana aloha namandra-parivo ny andro aza. Rehefa misirika dia ataoko izay atafidirako ao e. Ohatry? Fandeha aiza ianao no... Tsy hoe andeha ho aiza rehefa andalo kely any amin'ny birao fotsiny vetivety a. Misy dosie n'olona laiko izay dia hoentiko aty an-trano aty aloha. Ka ny andro anie sabotsy e. Maninona raha andrasana amin'ny alatsinainy? Ka tiako dinihana tsara aty aloha ilay izy. Amin'izay tonga dia alefa amin'ny latsinainy. Ka ianao angery izay mbola tena reraka e.
anao an'izany sady manina raha makaina tsara aloha sa tsy tianao kosa angamba le mitsotsotra eto akaikoko. Za korea tsisy an'izany fa tsy maintsy mieritreritra ny asa koa zaho sady zaho efa tsy manino izany. Aleo ary hiaraka aminao mizay angamba ny mety. Andraso fa tsy ela malalako aza mihetsiketsika eo ianao fa hitondrako gato mamy be. Ary sao dia ny zanakao ary no tsisy an'izany kia olon-dehibe reny efa fantany izay tokony ataony. Raha manahira-tsaina anao ge dia afaka jereny zareo dia miresaka mety efa mba tonotony koa izay ny fony. Raha zanaka tena tia ray aman-dreny ray Emiliana dia tokony ho tonga saina amin'izany miverina eo foana ry zareo fa zamanahy ianao fantatro mantsy fa tsy mahafoy ary ny zaza ireny. Tena kaiza nefa hono izany zareo izao. Sura fa any amin'ny anadahany reny ihany reny matetika mantsy zareo rehefa tsy tafody dia mivantana any. Ka zange manay mafy ry zeze sao dia hoe tsisy an'izany tsy maintsy miverina eo zareo dia hifona amintsika fa aza matahotra ianao. Eny ariko enao ihany io. Fa aleo za aloha andeha hoentiko ny fiaranao dia amin'izay za tsy ela. Fiarantsika izay anangy dia efa anao daholo Ay marina moa ao bizo kely ary aloha zay ary aza ela mba teo finao eto mpandrina. Eny akiry Emiliana malalako Andray izany fahasambarako tena hoe tsy nahatsiaro sambatra ohatr' izao ahatra amin'izay ny ainako. Tsapako tena tia azy izy pirofony amin'ny tambitamby soroka mamy foana izany. Tiako ery ka nareo zanany ara tsy ny raha iny noho ny amiko. Aiza indray nisy fitiavana ohatran'izany izany efa tsy maintsy andresy lahatra azy amin'ny tokony hifanarahany amin'ny zanany. Tsy tena tonga lafatra ny fiainako raha mbola misy disadisa eo amin'ny zareo. Fa ny tsara aloha dia ny fahatsapahan-tenany zareo hoe hiala tato tsy nelingelina ny fahasambaranay roa intsony. Maninona koa moa raha nofana trano any izy day dia amin'izay samy manana ny fiainany. Tena izay marina no ataoko. Aleo fa resahako an'izay zay rehefa tonga eo izy. Ary izy izany maniditra trano izany. Raha za fiavy nintsina ve sa tafaverina sahatsy izay malalako ary mba vetivety kosako zeze ianao nga zany ary toa tsisy mamaly. Raha zafy efa tonga nga ianao raha zafy tena marenina koa le raha matoa iny ka aleo jereko mihitsy aloha. Andriamanitra rivo fa rivo mihitsy ty le zanaka lahy matoa ngasy zay nanaiky ny rebrebenao. Fa manina ianao rivo ny toa aviavy be no mena maso be. Andre kako fa ataonao iny ny antsany tananao iny aza mba misangisango loza rivo Loza inona sa misy loza tianao avy aminao ka le fihetsika ohatra tsara zany rehefa fantatrao ny tiako atongavany tsy azoko fa manina ianao zavatra mazava be ohatra nasinam-polona sao antsy zany raha matoty fa aleo aloha asehoko anao ny fomba sy mila kola ka raha mbola misy tsy mangirana aminao aza manantona ianao dia efa mampitandrina anao azy rivo. Ka rehefa tsy mety ala moramora sy tsy mety ahifika ianao dia endako amin'ny fomba fiaino erisetra rivo akombony ny vava fa aza sokafana akory ary avelao amin'izay fitaina manomboka eto ty raha ty fa ely zany zany fantaro tsara fa tsy misy afaka n'olo ndreniko na oviana matesa.
Zaho ny sasany le tafikena be tsy endrika ty mpanarary oatra ary aleo hiala farak'izay aingana eto fa sao tafiverina eo Razafy. Emi ô, Emi Malala, tonga. Ndry, ary fanakaiza sa any ambony? Ndraso hoe. Andriamanitra, toa hitsy mitsirara amin'ny tany hitsy Razafy. Fa nisinna zany tato. Ndraso hoe. Andri kakio, tena tsy mahatsiaro teny ty. Razafy a? Razafy! O Razafy a! Fa naninona re tiry lanitro? Ohatrany tsy mena tsonga izy zany. Tsy maheno fitempin'ny fonontsony a. Ary aizy Emilienne. Emilienne! Emilienne! Falozin'ny ty! Emilienne! Emilienne! Solange! Solange! Voay aingana ianao. Fa tsy feo a maître ve zany? Sady mandondona mafy be izy zany. Solange! Fa misy inona ary? Voay aho a? Maître, miarabanao? Fa misy inona? Melahy ianao e. Fa maninona manosika be ohatr' izany? Aiza ho a? Inona ary maître? Inona ny tadiavinao? Aiza ho a? Aza ataonao an'izao a maître fa maharara ny tendako e. Teneno aingana ary, aiza ny toerana nanafenanao any Rivo? Rivo? Ye. Fa nafeniko ahoana? Asa talaina ary Solange. Vitaiko eto ny momba anao rehefa tsy teny ianao a. Ka tsy hitako nge. Oela saizy izy e. Fa tsy ianao akory ny napetrahano anazy tato, Marina izany fa tsy fantatro maître hoe la 16 Rivo a. Ka tsy ty zany ianao le mpamaty. Rehefa tsy teny tena de tsy ilaiko ny aina tsony koa raha izany. Zay. Oay, fa to tsy metsika tsony. Fino tiana ataoko. Solange! Andre kakio. Tena maty ty. Solange! Andraso hoe. Tena tsy miaina tsony. Andriamanitra, fino ty loza vitako. Nafaty olona. Dada! Miray. Fa ino ty nataonao? Tany vononao Madame Solange. Aka. Tsy nikitika anazy fa izy ary fanina de... Fanina tena ninona? Fanina de saika nidaraboka tamin'ny tany de... Zany namonjy azy. De io tsapaiko ohatrany tsy maheno fon'ny tempo tsony a. Rendriamanitra, ao aloha e. Ao koseho aloha ry dada fa haka taksi vetivety ha. Koseho aloha io. Aingana ary ianao e. Fa inona ary ty zavatra nataoko e. Solange. Mifoaza moa e. Mifona re za e. Tsy fananiko angeva. Nety ny foko fotsiny e. Solange. Mifoaza moa e. Okizay ry dada. Efa namonjytsika fa tsy tanatsony ny ainy. Efa niezaka ny dokotera fa... Ka tsy zany ngery miray fa... Fantatro re zany e. Olona natokisanao tanteraka izy. Tsara fanahy. Olona nazoto ny asa sy... Tsy zany hoa.
Zavatra hafa mihitsy. Fa zavatra finna ary e. Mba fantatra ao mory miray fa Fa misy inona? Emilienne. Madame Emilienne ve? Fa maninona? Ka maty nisy nanindrinantsy ao an-tranao izy te. Maninona? Manao an'izao fanambarana izao aho tompoko satria tsy tiako olo-kafa no voaroiroy amin'ity raharaha ty. Mbola ao an-tranonao ao ny fatin'io madama io ka mangataka aminareo mba handefa polisy hijery any. Vonona ny andrainy sazy koa ary vonona ny anefa an'izany koa. Okey, voaray ty taratasy fanambarana nataonao ty. De aza manahy fa andefa ekipa any amin'ity adresy nosoratanao ty. Mandehana aloha ianao mipetraka etsy amin'ny sezetsy fa iantsoana inspektera vetivety anao ny fanadihadinanao. Eny ary tompoko. Rivo, fa maninona ty lahy? Mazava be zao ry miray a. Rivo ny namonina fatany Emilienne. Tisy zany ry dada, tsy mahavita an'izany ny anadahako. Rivo, maninona ty amin'ny polisy hoa lahy? Fa maninona lahy tsy miteny e? Ary sanatria ve de Rivo, mitenena hoa. Matoa izy tsy niteny de marina ny teniko e. Rivo Miray fantatro fa anameloka an'andry nefa tsy manino zany e. Fanga marina izany tenin'ny dady izany. Endry Miray zany namona azy ary nididiko tamin'ny antsi ny tenda ny tenitro barako intelo ny kibony avy eo. Andriamanitro, Rivo fa naninona lahy nanao an'izany e? Tena tsy mifadi-trova ny lahy Rivo a. Tena tsy vaniny lahy. Mendrika lahy mihitsy zao no fotka. Dada avelao izy fa azy atao an'izao dada. Tsy mendrika lahy mihitsy ny miaina e. Dada avelao izy. Dada vonjere olona raha misy mba vonjeo tsy mety fotsiny ny tanany mba apire Tsy vita nakahalan'olo tika lahy fa mbola navita namono azy. Matika lahy roany Esoro ny tananao Ramsey mamono olona nge ianao e. Esoro hoe soro Ramsey ny tanan'ilany fa za manala an'ity dada ava ataonao iny Rivo zanako nge io e. Avitsory tsy amelako aloha raha tsy maty. Eto andoha fasanareo Sistine mba toerana ahafahako miresaka aminareo telo mianaka. Tena sopatra marina ny fiainana. Voafafa tao anatin'ny minitra vitsy ny fiainana ny lamina sy ny feno fifankatiavantsika mianakavy kely. Tsy vitany hoe tsika ihany fa mbola nisy olona telo tafiditra sy maty tamin'izany koa. Dia tsy nisy tokony nahakasika azy ireo aza ny tantaram-piainantsika telo mianaka. Madame Emilienne nitiany dada tamin'ny fony ary tsy neritreritra zavatra hafa koatr'izay. Madame Solange niaro sary-piaro tamin'izay fananany dada fotsiny. Niezaka nanindry sy niteny any mianadahy rehefa tsy teo tsony eny. Mama Razavy, azo lazaina ho solondreny. Nanamby sy nitaizanay foana nanomboka kely ka mandra-pahalehibe. Mahery ianao ry fitiavana. Hainao ny manangana ao anatin'ny fotoana fohy dia vitanao koa ny mandrafy izany anatin'ny fotoana vitsy. Melohako ianao ry dada. Melohako ihany koa lahy Rivo satria raha nahaingeny kely sekondra vitsy ny feo fieritreretanareo nareo fa tsy noeton'ny fonareo dia tsy nisy akory izao rehetra.
mandriam-piadananareo telo mianaka. Reo ry sareo ry neny mamela azy fa fitiavana anao daholo mifototra izao. Amisaotra anao ny hain'ny tantaram-piainako. Tantaram-piainana nahafinaritra saingy nitsimbatika tao anatin'ny andro vitsivitsy monja. Mety hanome jininy anadahako koa ianao, saingy raha ianao no toeo amin'ny toerany, mety zavatra hafa ve no nataonao? Mety hanameloko any dadako ve ianao? Nefa raha mipetraka teo amin'nisy azy ianao dia inona no nataonao? Ny fitiavana dia tokony ho entintsika amin'ny saina foana, fa rehefa mifono ny baiko dia mety ahavitana ny tsieritreretin'ny saina akory. Rano mafana. Fitantara indro miseho nosoratany Alière. O velomin'ny Priskara Kotormanana, domoina fitiavana, Fitira Kotondrazaka. Niaraka tamin'ny Ramsey Tatanta sy Niana Razafy.